Malaza be tao amin'ny Facebook tao ny resaka base toliara izay isany miteraka resabe any Atsimonosy any amin'izao ankehitriny izao. Dia maro moa ireo izay samy naneho ny heviny manoloana an'izany resaka base toliara sy ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany isan-karazany izany. Ka ny pitsipitsiny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny raharaha base toliara hatrany no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Ka ndao ary ho resahantsika araka n'izay fanehoan-kevitra etsy roa izay. Nilaza moa heritina Rasoa Miaramanana di Zaref harenan-kibon'ny tany mila serasera mangarahara io. Misesy ny fanehoan-kevitra momba ny toedraraha base toliara. Nilaza ny fahitany zava-misy ihany koa Zaref na heritina Rasoa Miaramanana. Tahaka izao ny fanazavana izay noentiny. Andao averina resahana tsara aloha ny zava-drehetra fa lasa adino ny tena foto-kevi-dehibe tsy mifampatoky ny gasy samy malagasy anisany fototra ny fiovaovan'ny politisianina. Toa ratsy ny sary hoe tsy tia vahiny mpampiasa vola na ide veny gasy tsia fa ny fomba fitantanana sy ny tambirana andraikitra amin'ny sehatry ny fandraharahana harenan-kibon'ny tany hatramin'izay no manjavozavo izatrany. Ary toa vomaika ratsy aza izany ka izay no tena mahatonga ny olona mora aroboka sy robohina amin'ny fanoherana satria ratsy ny sary miseho. Resaka tiana horitina ny ankoatra an'izay mila serasera mangarahara koa manampy an'izany. Ny fanjakana ane tsy mahavita mamorona asa hamokarany malagasy zara raha rohetsy ny mpiatsa-panjakana. Ny sehatra tsy miankina no miantoka ny fiharina raha ho a Madagasikara nefa dia ezahana hopotehina izany rehetra izany ho izy hatrany. Ny fitsetsefan'ny fitondrana fobe ny tombony betsaka na mialoha na mandritra ny ketrika no lasa mahatonga ny olona sasany mivoy resaka hafahafa momba ny fiaviana. Tsy anjerimanitra anefa ny decentralisation. Mila averina amin'ny tena izy ny resaka. Tsy afaka atao forcing toany tamin'ny QMM io sehatra io ho izy hatrany. Ao anatin'izay resaka base toliara izay hatrany raha atao jeritodika ny teniny Andriamatoa Tinka Roberto tamin'ny taona 2024 dia toy izao manaraka izao. Mihoatra ny nataon'ny Tiller ny ataon'ny fitondrana HVM izay manaiky io base toliara io ho izy tamin'izany fotoana izany. Ary fandripahana vahoaka malagasy izany. Feno kolotsaina sy mikeya mipetraka ao amin'ny toeran'io. Io no ampahanteny izay nataony tamin'izany fotoana izany. Fa ankehitriny kosa dia miombon-kevitra amin'ny fijoroan'io base toliara io ny tenany manoloana ny zava-misy any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'izay resaka base toliara izay hatrany manameloka ny fanakorotanana ny gouvernemanta. Namoaka ny fanambarana ny gouvernemanta malagasy ary manameloka ny fanelezana ny vaovao diso sy tsaho momba ny tetikasa base toliara mba hisarihana ny olom-pirenena hikomy sy hikorontana ho izy ireo hatrany. Efa nandalo ny dingana rehetra ny fitsirihana ny tetikasa hoy ny fanambarana ny gouvernemanta ary diso ny filazana fa hoe manimba ny atiala sy ny baobaby na koa mandripaka ireo biby ny tetikasa. Mandray fepetra amin'ny fanakorotanana sy fampelezana ny vaovao tsy marina ny gouvernemanta hoy ny fanambarana hatrany. Andao ane ho resahantsika ny mahakasika an'izay tetikasa base toliara izay hatrany. Inona no trandrahana ao anatin'izay base toliara izay? Ilmanity ilaina amin'ny fanamboarana loko plastika, taratasy ary ny kosmetika. Rutile mahazaka hafanana be ilaina amin'ny fanamboarana fiaramanidina sambon-danitra ary ny fitaovam-piadina isan-karazany. Zircon akora tena mahazaka hafanana be ampiasaina amin'ny industria nukleary, fanamboarana motera na fiaramanidina elektronika. Monzanite
misy terrar ao aminy izay ilaina amin'ny elektrônika sy fanamboarana batery miasa be amin'ny industria nukleary ihany koa. Aiza ny toerana misy an'io base toliara io? 7 kilometatra avaratry ny Toliara. Ny faharetany tetika asa dia mandritra ny 830 taona. Asa foroniny a dia 5,000 asa mivantana sy ankolaka. Vola azo amin'ny izay orinasa base toliara izay, faritra tsy mondrefana 40 tapitrisa dolara isan-taona. Toerana misy ny tetika asa 4 tapitrisa dolara isan-taona. Fanjakana malagasy ahazo 80 tapitrisa dolara isan-taona. Madagasikara ahazo 10 miliara dolara ao anatiny 80 taona iasan'ny tetika asa base toliara izay. Midika izany fa maro ihany izany tombontsoa arabola izay ho azon'ny firenena malagasy izay raha toa ka tafapetraka tsara io orinasa base toliara io. Nefa moa ny mponina any an-toerana dia tena manositra mafy ary tsy manaiky lembena na hatrany izy ireo manoloana an'izay fiorenany base toliara any an-toerana izay, ary efa tena ahitana savorovory sy fitokonana eto sy eroa moa ireo vahoaka mponina any amin'izay toerana voakasika izay efa atao anatiny herinandro vitsivitsy moa izay nahitana an'izany savorovory sy fifandonana teo amin'ny mponina tany an-toerana sy ny mpitandron'ny filaminana izay. Asa raha mba ahoana re no mety hotoy n'ity raharaha ity raha toa ka samy miziriziry amin'ny heviny ny tsirairay ny mpitondra fanjakana te hametraka an'izay base toliara izay nefa ny vahoaka any an-toerana any manositra ny fisiny izay base toliara izay. Eo ihany moa ireo vahoaka izay manositra ny fisiny izany, fa misy ihany koa ireo izay momba sy mankasitraka ny fisokafany izany orinasa base toliara izany satria milaza iretsy farany fa tena tombontsoa be ho an'ny toliara sy ho an'ny tanora any an-toerana ny fisokafany io resaka base toliara io noho izy hanome asa ireo tanora marobe any an-toerana any ary isany azo tombontsoa lehibe manokana amin'izany ny toliara iray manontolo sy ny manodidina iny noho izay fisiny resaka base toliara izay. Fa etsy andaniny kosa misy ireo vondron'olona izay tena manohitra tanteraka ny fisokafany izany orinasa base toliara izany ka lasa mizara roa ny mponina any an-toerana any amin'izao fotoana izao ao ireo izay manaiky sy mankasitraka ny fisokafany izy io ao ireo izay manohitra tanteraka ny fisokafany io orinasa base toliara io ka eo indrindra no mahatonga ny fisiny izay fifandonana eo amin'ny mpitandron'ny fitaminana sy ireo izay manositra ny fisokafany izay orinasa base toliara izay ka dia andrasantsika eto arano mety hotohiny ity raharaha ity fa amin'izao fotoana izao kosa dia azo lazaina fa mbola mafampanina ny toedraraha any an-toerana any. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.